avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra anao ny vaovao. Global Ciment no ambadiky ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra anao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tsy tokony angino vondrona na rafitra iraisam-pirenena mifandray amin'ny Madagasikara rehefa miatrika dingana politika toy izao ny firenena ho ny mpandinika raharaham-pirenena. Isan'ny mampametram-panontaniana ny fahanginan'ny COI izay misy malagasy manana andraikitra ambony ao anatiny. Tsy nisy fakakevitry foton'izany ny fokoanan-drom-pirenena hatrizay. Andron'ny fanavaozana izao ka andraisan'ny rehetra anjara ny fokoanan-drom-pirenena manomboka ny alarobia izao ho ny minisym-panjakana miadidy ny fanavaozana. Misy rano fisotro amin'ny tavoahangy amidy amin'ny vidy mirary amin'izao miparitaka eny an-tsena. Rano izay tsy misy fahazon-dalana ary tsy nahazo fankatoavan'ny ministera tompony andraikitra ka tokony andraisana fepetra ho ny mpiaro ny zonim-panjifa. Zazavavy 7 taona no naolana tovolahy iray teny Anjanahary. Hiatrika fitsarana rahampitso ny raharaha ka antsony atao amin'ny fitsarana hitsara ara-drara ny raharaha ho ny mpisolo vava. Anovelany tsy nahomby ny fanonganam-panjakana hanokasainy ireo miaramila atao Benin atao omaly. Efa voafeny toetra rany an-toerana amin'izao fotoana izao ho ny filoha amin'ny pirenena ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomy kilasy tombovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Tsy tokony angino ireo vondrona na rafitra iraisam-pirenena mifandray amin'ny Madagasikara. Rehefa miatrika dingana politika sy ara-toekarena manan-danja toy izao ny firenena ho mpandinika raharaham-pirenena androany. Isan'ny mampametram-panontaniana ny fahanginany Commission de l'Océan Indien. Amin'izao fanavaozana izao indrindra ny amin'ny hoe misy malagasy ao anatin'ny fitantanana an'izay COI izay raha ny faneho-kevitra netiny tamin'ity androany ity. Tsara soarvela. Mampiaya ny rehetra ny tsy fahitana ny COI maneho fihetsikana fandraisana andraikitra manoloana ny fanavaozana sy ny fanovana atao eto amin'ny firenena toy ny ataon'ny fikambanana hafa raha tsy laza fa tsy ny SADC sy ny Union Africaine ary ireo masoevo vahiny samihafa monina sy miasa eto amintsika. Tokony hijoro sy handray anjara feno amin'ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny dinika rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny COI indrindra amin'ny mahamalagasy ny sekretera jeneraly ny faritra ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Hatreto aloha zany satria ny Comore mosy Maurice samy ao anatin'ny Union Africaine misy ao anatin'ny SADC ny sasany hitantsika zany fa efa monsieur rallié à Madagascar dikan'izay zany tsy tokony teren'ny olona nanolotra anazy na dia Andriamatoa Rajoelina raha nanolotra anazy tsy maintsy ilay émission sy lay rôle n'ilay commission tsy maintsy tanterahany. Tsy afaka miala andraikitra izy sauf mametra apelany izy. Lasa ireo masoevo vahiny no mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny toetra raha eto amin'ny firenena ka mila manazava ny toerana misy azy sy manamafy ny andraikiny na ny tolo-keviny ho an'ny fanavaozana ny firenena ny COI raha ny faneho-kevitra. Firenena rehetra, ny firenena frantsay, ny firenena amerikanina, ny firenena amin'ny Union Européenne moa zany amin'ny ankapobeny, ny Union Africaine ihany koa etsy ankilany dia efa samy mandeha mizotrany amin'ny fangatoavana ny zavatra misy eto Madagasikara. Angatahana zany ny position COI manoloana ny raha misy ankehitriny ary takina ny faneho-kevitry ny asian'ny COI manoloana ny zava-misy ankehitriny.
miteraka iay ho an'ny mpanara-baovao izao fahanginany COI izao mampiteraka ady hevitra toy ny hoe misy ifandraisany amin'ny maha-olon-drajoelina ny Edgar Razafindrava izay sekretera jeneraly ny faritra veny tsy fahenonany COI trangan-javatra izay mametraka ny faritra ho mitaza-potsiny raha toka tokony ho fanararotra lehibe ho an'ny firenena amerenana ny fifandraisana sy fiarah-miasa amin'ireo vondrona eto amin'ny ranomasombe indiana ho hiatrany mpamakafaka raharam-pirenena. Hevitra efa tapaky ny governemanta tsy nakana hevitra avy any fotony fa nentina andatabatra boribory avy hatrany izay niendriky nisehony ny fikonan-doam-pirenena teo aloha tsy navaolana ka tsy averiny intsony momizay amin'izao fotoana ny fanavaozana izao ho ny minisy-mpanjakana miadida ny fanavaozana fikonan-doam-pirenena andraisany rehetra anjarany ho atao manomboka ny alarobia avy izao izay tarihany eo anivony FFKM raha ny faneho-kevitra netiny nandritra ny fandarana manokana izay nataony ny alady lasa teo ndoarahantsika ny antsiprian'izay. Anomboka ny alarobia 10 Desambra ho avy izao ny dingana fanokafana anomanana ny fikonan-doam-pirenena hoy Maître Antitra Razafimanantsoa misy mpanjakana misana ny fanavaozana nandritry ny fivahiny ihany atao amin'ny haino amanjery-mpanjakana isan'ny asy-panavaozana ny fanatanterana izany fikonan-doha izany amin'ity raha ny faneho-kevitra tsy naomby ary tsy niainga avy amin'ny fototry ny olana ny concertation na ny dialogue nisy tamin'ny fitondrana teo aloha ho etra ny ministra ety hevitra ny olana iny avy any ambony tsy nakana hevitra avy any fotony. Tany aloha tany dia avy taty ambony dia tonga teo ambony latabatra dia efa nisy zavatra efa vita efa nisy zavatra ny imposena zany teo hoe noterena hoe reto ny zavatra tsy maintsy laniana dia tsy namaolana mihitsy zany zavatra zany fa niverina foana avy eo ny crise politika fa melohan'izay fanavaozana zay alohan'ny tonga fa tsika any amin'ny fikonan-doam-pirenena dia mbola misy processus lavabe vao tonga any tsy maintsy ataontsika tsara ireo misy ny fanaovana ny fakana hevitra sy ny fandraisana anjarany rehetra concertation inclusive andresantsika ito tena hoe fikonan-dohan'ny olona rehetra andraisan'ny olona rehetra anjara tsy misy ailikilika na iray aza fa miala any fototra raha ny tena faniriana zany dia hoe miala any fokotany mihitsiny izahay ministera ny fanjakana tsy afaka miampitsy teny mihitsy na anery hoe tsy maintsy zao no atao fa avela ny hevitra miposaka avela ny hevitra andeha dia rehefa zay maresy lahatra no voatazona any amin'izay anaovana an'izay adihevitra zay ka io na inona na état unitaire na état fédéral na inona rehefa zay ny faniterany tianiranany rehetra any amin'ny concertation nationale dia zay zany no arahana. Izy fandraisana anjara manomboka ny fotony ary andalo an-tanatohatra araka izany fikonan-doha tanterahana andraisana ary omena sehatra amin'ny fanolorana sosikevitra ny rehetra raha ny fanazavana nitondrana fanazavana ihany koa ny antony tarihany FFKM izany izay nahabe resaka teny anivy ny fiarahamonina. Efa nisy ny fanomezam-pahefana izay meno ny filohan'ny fiadidina ny fanavaozana azy hoe izy no hitarika an'izany fikonan-doam-pirenena zany manakery iny fanomezam-pahefana iny zay voalohany. Ny faharoa ny cadre légal ny isa moa ny hoantoka ara-dalàna indrindra no an'izany fikonan-doam-pirenena zany ministera ny kely rafitra ara-panjakana mpitondra fanjakana fa manina moa ny FFKM no nitatana an'io ny antony dia zao hoe manana ny ataontsika hoe autorité morale afaka mifampiresaka amin'ny zanany rehetra izy afaka miresaka na amin'ny olona mpitondra teo aloha na ny olona mitondra amin'izao fotoana zao na ny mpanohana ny fanjakana na ny mpanohitra ny fanjakana na ny antoko politika inona na inona na fikambanana maro samihafa na ny hafa finoana. Ankilany nampatsiahy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana atao anaty taratasy ho an'ny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM fa voafetra ho amin'ny fanelanelanana fiainona fanamorana ary fanaraha-maso ny etika ny fahefana nomena ny FFKM amin'ny fikonan-doha atao tsy azo atao ny mamindra ny fahefana mpanatanteraka na mandray fanapahan-kevitra amin'ny rafitra tsy voafidy araka ny foto-kevitry ny lalam-pandrenana sy ny fipetranapetraka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny taratasy hatrany. Aritra enim-bolana ny fikonan-doam-pirenena adingana voalohany ny fikonan-doha nasionaly andrafetana ny tondrozotra adingana faharoa ny fanavaozana ny fikonan-doam-pirenena izay fantoka amin'ny fanavaozana isan'ny faritra sy nasionaly fikonan-doam-pirenena natao hanambatra ny fehi-kevitra avy any amin'ny faritra sy anamafisana ny toromarika lany sy nakatoavina.
Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity. Misy rano fisotro madio amin'ny tavoahangy amidy amin'ny vidiny mirary miparitaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Tsy misy fahazon-dalana ary tsy nahazo fankatoava amin'ny ministera tompona andraikitra io rano io ho ny fikambanana mpiaro ny mpanjifa tamin'ity androany ity ka mety hitera-doza ho an'ny vahoaka araka izany tokony handray fepetra etitra ny fanjakana manoloan'izay. Olona saina no mitatra ny Antsipriana. Rano fisotro amin'ny tavoahangy 500 sy 200 mililitatra amidy 500 ariary ary enina ariary ny bonbon 720 litatra. Ilay amin'ny tavoahangy fifa no be mpanjifa noho izy amin'ny vidiny mirary. Rano fikaroham-baovao natao teratany vahiny no tompon'ny orinasa mamokatra azy io ary efa eny anivon'ny tsena amin'izao fotoana raha tsy ilaza fa tsy neny be horirika. Olana tsy nahazo fahazahon-dalana noho izy tsy nangataka akory fa avy hatrany dia namokatra sy nivarotra hoy ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa. Tsara zany ohatra ny manaitra ny tompona andraikitra ara-panjakana ao amin'ny ministera mivarotra sy ny fantsifana fa misy rano zany izay amidy amin'izao fotoana izao amina fitoeram-pivarotana amin'ny eny be horirika eny miakatra makany tsy azo tafo iny. Izay rano tsy ara-dalàna, tsy mbola nandalo contrôle, tsy nahazo homologation tamin'ny inona mihitsy zany hoe afaka amidy ka hoe hosotroin'ny olona satria amidy amin'ny tavoahangy ilay izy dia amidy mora be ilay izy. Marina filaina ny rano, marina fa mana problème tika amin'ny rano zao fa tsy mety zany io tokony midina zany ianareo ministera mivarotra maka ny fa tokony atao makasika amin'io satria tsy ara-dalàna io mila mandray fepetra ao anatin'ilay izy. Zay moa anara-maso ihany fa zay moa tonga nay miantso anareo minazy anaran'ilay izy le orinasa zany izay mivarotra eo sonola izy dia mila jerena akaiky. Everina fa hoe mahasoso mahatsara antsika zany rehetrarehetra zany na ilaina raha ny rano tsy mihinan-kinam-pona tsy misotro foantsika fa tsy maintsy araha-maso kosa mandalo ny fenitra araka ny tokony ho izy ny rano sotroina fa tsy hoe amemena fotsiny tahaka an'izao dia manaiky ny olona ka raha misy sanatria misy marary indray io na misy maty sanatria mivava dia izy indray no tompona andraikitra fa dia manaitra zay zany amin'izao fotoana izao mba ahafahan'ny tompona andraikitra mijery akaiky an'io raharaha io. Aiza ny loharano akanandrano satria fantatra fa eto Madagasikara ihany fa tsy irony importé irony. Manao ahoana ny licence, taratasy ara-pahasalamana, fanamarinana avy amin'ny ONE sy ny ministeran'ny rano, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny indostria. Isan'ny mampametra-panontaniana io amin'ity rano ity ohatra ny fanio-kevitra. Anatin'ilay kalitao ny ara-tsakafo mantsy zany misy fenitra zany. Marina mihitsy eo koa lefa efa mividy ambany dia ohatrany hoe magazay io mety ho tsara io ilay izy avy amina rano avy amina forage ilay izy avy amina rano izay sikirina avy any ambany tany ilay izy fa nahoana tsy maintsy tiliny reny tsy maintsy mahazo fanomezan-dalany reny vao azo amidy fa tsy hoe ilaina tahaka an'izao. Marina antsika zao mahatsaka rano daholo anatin'ny puisiny namany any marina mitranga zany fa tsy azo amidy zay zany tsy azo amidy raha omena fotsiny ara mety tsy mainana fa mbola manahirina koa raha fa olona koa ny manome azy mila fantatra mazava hoe avaizy ty avaiza ny source inona avy ny zavatra mahakasika an'ity dia misy bibikely mety misy bilharziose mety misy an'ireny zany misy microbe misy aretina ilay io dia ho sahiranatsika zay ny antony hoe tsy maintsy mandray feperytsika ao anatin'ilay izy. Fahasalamana no resaka eto rano izay aina ka tsy tokony atao kilalao. Andrasana ny fanazavan'ity orinasa vahiny ity ny amin'ireo ayatsy havanana maro mipetraka ankehitriny. Sarotiny ny fikambanana miaro ny zonim-panjifa malagasy ka miantso ny fandraisana andraikitra entitra sy anatin'ny fotoana fohy avy amin'ireo ministera voakasika. Raha ara-dalàna tokony hitohanana ahafahany mivelatra noho izy mivarotra izany amin'ny vidiny mirary. Raha ny mifanohitra amin'izay tokony ampahafantarana ny malagasy ny fepetra raisiny amin'ny anaran'ny mangarahara. Andrasantsika araka izany ny fandraisana fepetra manoloana n'izay fivarotana rano tsy nahazoana lalana ara-dalàna izay. Fa sarotana ny fahazahoan'ny vahiny ny tany eto Madagasikara manomboka izao raha toka moraina ny fisitrahan'ny malagasy ny tamin'mpanjakana na araboly io na ara-taratasy. Raisina ho fahavalo-pirenena ihany koa izay mangalatra tany ka atao azalambo ny minisitra ny fanajariana ny tany sy ny raharaha-tany nandritra ny fizarana fahobe titira-tany tao sambava. Ankoatr'izay isy ihany koa ny hetsika fandrefesa-tany amin'ny teti-vohitra izay ho karakarain'ny ministera tompony andraikitra Gabailo. Usokajena hoy toy ny mpangalatra arim-pirenena ka tsy andeferana ireo mpangalatra ny tany manomboka izao hoy ny général Lilson René de Roland ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany nandritra ny hetsika fanomezana titira-tany fahobe tao sambava ny farany herinandro teo. Atao mihorohoro sy atao azalambo ireo mpangalatra tany hoy ny ministra tsy ajanona amin'ny hoe afaka amin'ny fotsiny ilay tany fa tsy maintsy enjehina ihany koa
hasarotana hoy ny fanazavany ny fahazoan'ny vahiny ny tany eto Madagasikara. Ny tany dia hoe tanindrazana. Ny tanindrazana misy tompony. Dikan'izany tokony tompony aloha. Zay aloha zany ny tokony misitraka azy voalohany. Atsika tsy ahita tany amin'ny vahiny fa vahiny rehetra tsisy tany azon'izy ireny atsika fa manome. Lanjalanjaintsika zany ny fomba agnomezana zay tany vahiny zay. Tsy fahitana zany. Zay mandeha nandafy igny velonare moramora na zao nare tany igny. Dika zany hasarotintsika izy io fa aleo ny tompo tany ny tompony zay vahiny mandalo mamofa ny tompo tany zay ny tompony. Regny zany tsy ho avelantsika ny groupen'olo na olon-taoka tegna hoe mangalatra tany. Ny olon tompony tany ho avelantsika libra fa ny olo-mpangalatra tany no ataontsika mangorohoro manomboko izy. Ary ho tegna zalama ary tsy ho apetraka moramora hoe afaka aminazy le tany dia hangingigy fa tegna fa misy procédure judiciaire mavesatra hanapotehana azy raha zay no fiteny azo atao. Hamorena kosa ny fahazoan'ny malagasy ny tany-panjakana 5 amin'ny 10 ariary isaky ny metatra toradro ny vidin'ny tany-panjakana any ambanivohitra raha toa ka 50 ariary kosa izany aty ambonivohitra. Hisy ihany koa ny etsika fahobe mitety vohitra momba ny fandrefesan-tany manerana nosy izay ho karakaran'ny ministera. Hamorena zany ny fahazahoany tsirairay ny tany. Rehefa hamorena zay dia tsy maintsy mijerena zany ny vidin'ny tany ka noraisina fanapahan-kevitra ny vidin'ny tany farany ambany. Ny tanan-dehibe na ny commune urbaine dia 50 ariary ny metatra carré. Ary ny agny ambanivohitra arakaraka raha ny fambolena na toeram-ponenana dia 5 ariary ariary 5 ka hatramin'ny 10 ariary ny metatra carré. Ny resaka fandrefesan-tany io dia hisy vakina tompon'andraikitra zany ho alefantsika maromaro mba hanamoramora zay fandrefesantsika ny tany-panjakana zay mba tsy dia tarazoko ela loatra ny fotoana zay anaovana azy. Ankoatr'izay, nanambarany ministra fa isy ny volavolan-dalàna amin'ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fananan-tany izay hita fa manasarotra amin'ny fahazoana izany ankehitriny ary hoentina eny anivony antenimera ampanao lalàna izany rehefa avy eo. Nandritra ny fandalovan'ny ministra tao Sambava izao ihany koa no nitokanana ny birao vaovao ho an'ny sampandraharaha misahana ny fanaraha-maso sy ny fitsirihana mba ho fiarovana ny tany-bahoaka eo anivony fitalevam-paritra ny fanajirina ny tany sy ny raharahantany ao Sava. Trangam-piarahamonina vetivety no anohizantsika ny fampalalam-baovao. Zazavavy efatra amby 10 taona no naolana tovolahy ray teny Anjanahary. Rehefa nitsoka mambolana maro ny fitoriana napetraka ny ray aman-dreny ity zazavavy ity. Hiakatra fitsarana rampitsony raha raka miantso ny fitsarana ampiatra ny lalàna miaro ny zaza tsy ampy taona. Manoloana ny eloka be vava niatra tamin'io zazavavy io mpitsolo vavany tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay. Tamin'ny 20 Martsa 2024 arivo no nitranga ity fanolanana zaza tsy ampy taona ity teny Anjanahary. Zazavavy kely 14 taona mpianatra classe de première no naolany tovolahy 12 taona izay namany. Araka ny fanazavana avy nirava nianatra ilay zazavavy no notsenan'ity tovolahy izay namany ka notambatambazana ho any an-tranony. Nandritra izany no nanamparany ity tovolahy ity ny filandratsiny tamin'io zazavavy kely 14 taona io. Bevokavokatra izany ilay zazavavy kely mbola nofitany ilay tovolahy izy ka nampi nana ny fanafody ka afa-jaza. Teny tamiko izy ndao izy mba hiaraka amiko andeha haka zavatra ny tranonay. Dia nanaiky tonga tany amin'ny zareo dia to dia nakatona ny varavarana dia natosiny teo amin'ny fandriana dia nalana ny patalohako dia nitazomy ny tanako. Zany ezaka nanohatra anazy fa tsy voatohatra izy dia nalana ny patalohany dia naolany avy eo fakaray volana tsy miverina mihitsy ny reglako. Dia niteneniko any avy eo dia ozy izy hoe raha miverina manao firaisana amiko izy ianao dia mandeha ny reglanao. Dia nentiny tany amin'ny zareo indray dia mbola naola ny fandroany indray. Dia avy eo nefa ny afaka ray volana ny indray mbola tsy miverina indray ilay izy. Dia niteneniko indray izy dia ozy izy ova hividanako fanafody areo izy ianao dia to dia miverina eo ny reglanao. Tsy maintsy nakany amin'ny zareo zany nakany ilay fanafody dia nefa tonga tany dia nampinany anany anankiray.
dia ny anankisivy nalefa tany amin'ny fivaviako tamin'ny alalan'ny firaisana ranoro dia ny arivan'ny nanomezany anahany iny marary boretsany kiboko dia niteny tamamanay hoe ndao aza mba hoatany amin'ny dokotera fa zaho any nana fanafody mampivelona regla dia tonga tany amin'ny dokotera nefa izay dia nijereo an'ilay dokotera le fanafody nalefa tany amin'ny fivaviako dia tsisy levina le izy dia avy eo navoaka an'ilay izy dia tao aoriana ilay namohany an'ilay izy nisy zaza konko mivoaka nanaraka amin'ilay izy. Ny volana Jolay 2024 no nametraka fitoriana teny amin'ny polisy pirenena ny ren'ilay zazavavy voaolana manoloana izany fanolanana izany. Enim-bolana tsioariana vao niakatra fitsarana ny raharaha ny zoma lasa teo ka naverina teny amin'ny polisy pirenena ny fanadihadiana. Ny tsambadika nefa ny raharaha notoriany ny avy any amin'ilay tovolanan'olana indray ny ren'ilay zazavavy voaolana. Dia tena mampalahelo mihitsy izany no zava-misy satria ny tena zany nanao an'ilay fitoriana niaran'ilay herisetra ny zaza niaran'ilay fanolanana tsisy ny raharaha tsisy ny aina fa navadika ho fanalan-jaza nefa mariako eto fa noho ny fanafody nomeny io lehilahy io an'ilay zanako izay tsy nahalala koa hoe fanafody fanalan-jaza ny ty omeny ity fa hoe fanafody mampiverina règle. Io zany no nitarika lasa na afaka an'ilay zaza dia natsimbadika hoe ho izaho sy ilay rasazy indray zany no lasa hoe niraitsy-kombakomba nanala an'ilay zaza. Iakatra fitsarana rahampitsalaty ity raharaha ity mitaka ny hijerena ny tena marina sy hanafainganana ny fitsarana ny mpisolovavy mandray an-tanana ny fitoriany ren'ilay zazavavy. Trangana fanolanana sy fanodikodinana fandrahonana ho faty amin'ny zaza tsy ampitaona no ny tranga ka io toe zavatra io no tokony fitorany fitsarana ary ny fanehoan-kevitra. ST en retour indray le dossier izany hoe naverina indraindray ny raharaha naverina indray hanaovana fanadihadiana aty amin'ny polisy izay miandraikitra ny raharaha fa maninona hono lasa toriana indray le ren'ilay zaza izay efa hiaran'ilay zavatra marary azy ny toriana ihany koa ilay sage-femme eny zahay ty amin'ny fiarovana tsy afaka mandà mihitsy hoe tsy azo toriana izy na azo toriana fa ny zavatra mazava aloha dia arovan'ny fanjakana arovan'ny ministère public ny zaza tsy ampitaona 4 taona angely zaza raha goavana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fanolanana zaza tsy ampitaona ka heverinay fa izay aloha ny tokony prioritaire. Miantso ny fitsarana araka izany ny ray aman-drenin'ilay zazavavy ijery ny toy ny tirara fanolanana zaza tsy ampitaona teny Anjanahary ity. Ho hitantsika ary hoezahana ho tanterina miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany araka izany ny fivoarana izay raharaham-pitsarana mikasika ny trangana fanolanana teny Anjanahary iny rahampitso. Fa miroso amin'ny fangararana ny fitantanana eto amin'ny firenena hatramin'ny ovan'ny mpitondra orobe ny tanàna. Ny atsara ihany koa ny fitantanana hatramin'ireo eny fotony ho ny fanazavana ary samba ny siady ho an'ny distrika na Tsimondrano no samy nahazo ireo komuna miisa 9 honina saina. Lampadaire ho an'ny komuna 9 mandrafitra ny distrika na Tsimondrano io no azo amin'ity taona ity avy amin'ny siada izay natolotra ireo be ny tanàna androany teny Ambohidrapeto. Ny 2024 Cobra dia 2025 Lampadaire idiavana amin'ny tsy fandriampahalemana sy mba hanazava ny lalan'ny vahoaka sady manentana ny vahoaka mba tsy hangalangalatra ny tony zavatra tony mba tsy hanimba sanatria misy alaim-panahy misy ange dia tena entina titiga fotsiny dia troana izy dia simba dia mahafinaritra aveo mahita le maizimaizina sa hoe rehefa maizina dia afaka manendaka. Ny siady manaraka dia aloha mba mandalo foana tsy hoe mandalo fa mba antanina ny hevitry ny maire satria ireo tena manapetraka anivon'ny commune le siady dia ny teo aloha tena zay tsy nanontaniana mihitsy ina le atao fa zay mba angatany amin'izy menatary hoe aloha mba anontaniana foana ny hevitry ny maire amin'ilay siady satria izay no mahafantatra bebe koa ny ilaina anivon'ny commune. Ankoatra izay olona 9 ato amin'ny distrika na Tsimondrano ihany koa no hisitraka asa amin'ny alalan'ny IMO avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina iarahana miasa amin'ireo tompony andraikitra iny fotony ho fanampiana ny mpiarabelona sy ho fiatrehana izao fahavaratra izao. Ny tonga aty zany zao dia fefilo atahoran'ny ny any amin'ny commune ho vaky zany dia anaovana asa tana maro ny fanampenana an'io dia eo koa ny lakan-drano izay hoe tsetsina be dia manjary mandoaka an'ilay lalana dia tsy maintsy atao ny curage dia eo koa ny fanokafana lalana.
imo nany hoe azatana maro izy io dia natao hoan'ny marefo le marefo zany a dia tsindrina tsara fa ny olona hoe marefo ara-pivelomana fa efa indroa zany zao ny tantanana komina fa anarana fotsiny no eno hatramin'izay hoe misy an'izany siady zany a avy any amin'ny solombavam-bahoaka tokony ho an'ny komina fa dia zao mihitsy zany zay vao anomboka ary sambany tena sambany hoe isitraka n'izany siady zany. Vola 7,4 kilao isan'olona isan'andro no sitrahan'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana hanao ity asa tanamaro ao amin'ny distrikana Tsimondrano ity. 5,20 isanjato ny fandaniana herinaratra eny amin'ny oniversitena Ankatso no iantohan'ny herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro ny teknisiana mpitantana izany nanaovana fanadiadiana. Ireo sampam-pianarana izay mampiasa fitaovana matanjaka ihany sisa araka izany no miankina amin'ny herinaratra izay vokariny orinasa Jirama ka eto Andriatsilavo. Ny 5,20 isanjato ny fandaniana herinaratra eny amin'ny oniversitena Ankatso no iantohan'ny herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Efa mirehatra avokoa ny jiro any amin'ireo birao sy efitrano fianarana rehetra toy ny any amin'ny amphi, ny grand amphi, kona koa sy ireo birao hafa rehetra. Ireo sampam-pianarana izay mampiasa fitaovana matanjaka ihany sisa no miankina amin'ny herinaratra ny Jirama. Avo lenta ireo fitaovana nampiasaina na ny panneau na ny bateria ka afaka mitahiry herinaratra hatramin'ny 9 ora. Izany hoe na maloka sy tsy misy masoandro aza dia tsy tapaka akory ny herinaratra. Zay mitondra ny présidence l'université Antananarivo ty bâtiment ny présidence zany raha maromarona kokoa sy ny bâtiment ny école supérieure polytechnique sy ny faculté de médecine bâtiment administratif daholo reo zany. Dia installé ato zany 33 kVA zay no puissance installée. Unité de lettres sciences humaines atsika zao reto ny hitatsika manolorantsika ty zany microcentrale solaire installé ato zay manana tanjaka 36 kVA ihany koa. Dia ny batterie miasa ato moa batterie type lithium daholo. Lithium daholo zany batterie miasa ato. Nisy tamin'ireo efitrano fianarana lehibe izay tena mandray mpianatra isan'andro no tsy nisy jiro tany aloha na tsy misy délestage aza fa efa nahazo hazavana io toerana io amin'izao fotoana. Mpianatra 5,000 isan'andro no misitraka io herinaratra io avy amin'ny herin'ny masoandro eny Ankatso. Vina napetraka ho an'ireo université mpanjakana manerana ny nosy ny irosoana amin'ny fampiasana angovo azo avaozina sady fiarovana ny tontolo iainana izany no fitsitsiana ary vahaolana ihany koa amin'ny tsy fahampian'ny herinaratra. Ho an'ny université Antananarivo, bibliothèque universitaire, panneau solaire misa 930 manana tanjaka 27 watt. Faculté ny sciences, panneau solaire misa 960 manana tanjaka 700 watt. Ny faculté ny teny matsoratra sy ny sciences mahaolona, panneau solaire misa 20 manana tanjaka 27 watt. Efa andalana ny fametrahana fitaovana rehetra ho an'ny faculté ny médecine sy ny EGS. Fitaovana raitra sy mandeha tsara no ampiasaina ary teknisiana malagasy 100 no manantanteraka ny asa. Tanjona ny aleo tena tanteraka amin'ny resaka angovo ireo université ahatomombana ny asa, ny fianarana ary ny asa-pikarohana. Ndroso tamin'ny fitakiana fanairana ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny mpianatra paramède ifirpa manoloana ny olana mianjady azy ireo amin'izao fotoana izao. Efa tafiakatra 5,4 alina ireo mpianatra paramède izay navita fianarana no tsy hanasa katakiana ny andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Ireo mpianatra izay nanamafy fa fanairana ny tamin'ity androany ity ary isy ny fepetra ho raisina raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Ny antsiprian'izay. Tafiakatra 5,4 alina ireo mpianatra paramède nahavita fianarana no tsy hanasa amin'izao fotoana izao. Ireo mpianatra paramède avy amin'ny IFIRP sy ny paramède mandray andraikitra. Mahalona izany, nanao fanambarana izy ireo androany. Ny taona 2024 no nisy recrutement farany ho an'ireo mpianatra nivoaka ho mpitsabo ho izy ireo. Amin'izao fotoana, misy izany 5 dimanjato eo ihany no voaray raha toa ka 1000 eo isa-taona.
mahatsapa izay fa atao tsinotsinona ny sehatry ny fahasalamana tsy ampipitsabo ny toeram-pitsaboana maro eto an-toerana ka manao antso ho an'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny mahakasika izany hoy izy ireo. Efa nisy ny fitarainana natao teny amin'ny ministera ny fahasalamana saingy tsy nahazoam-balo mahafapo izany raha ny fanazavana. Raha mijerytsika dia 2020 nisy ny recrutement farany teo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Amin'izao fotoana izao nefany dia 500 monja ny poste budgétaire mivoaka amin'izao fotoana izao. Izay mbola ifampizaran'ny médecin, ny paramédicaux ary ny admin. Ny zava-misy nefany dia ny personnel de santé recruté isan-taona dia mahatratra eo amin'ny 1000 eo isan-taona. 5 taona tsy nisy recrutement dia misy amin'izao fotoana izao dia 500 monja le izy. Marary ny any amin'ny sehatry ny fahasalamana ny dikan'izay satria tsy ampy ny personnel tafiakatra 25 000 amin'izao ireo paramedy tsy anasa na vita fianarana amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy koa dia ho an'ny sortant ifirpa manokana zany hoe levany amin'ny fanjakana dia efa tafiakatra 1500 koa ny sortant ifirpa eo zany 1500 eo zany izahay amin'izao. Ny sortant ifirpa no dia tsara tsahivana fa ny firpa dia manao engagement décennal amin'ny fanjakana vao miditra deuxième année fa hoe hiasa ho an'ny firenena. Vitany fianarana dia tokony ho recruter ho nominé direct reo ankizy ireo. Ny zava-misy nefany dia 10 taona izay mbola tsisy recrutement ary promotion 2020 ny farany recruter tao amin'ny sortant ifirpa. Makeny amin'ny ministère en santé zay farany teo tamin'ny zoma farany teo zay nakeny amin'ny ministère en santé dia ny zavatra azonay dia hoe diso faravarana nareo raha tiana no fitakina resaka recrutement zany. Etsika fanarana fotsiny ihany ity androany ity fa izy ny fepetra ho raisina raha toa ka tsy azahoam-balo ny mahafapo ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana trany. Dia izay ihany koa no entsika misendovedivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Robuste et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT. Disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Agro-Industrie. Cette année, moi j'aurais aimé que papa et maman ils font vacances à Dubaï. Dubaï? Mais cette année, Cosmos il fait son gagnant et il va partager son lot avec mes pays en voyage pour 2 à Dubaï. Chez Cosmos, Noël sera grandiose cette année. Pour tout achat du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, participez au Super Tombola sans lot, sans gagnant. Premier lot, des vacances pour 2, tout frais payé à Dubaï. Deuxième lot, TVTCL 85 pouces. Troisième lot, réfrigérateur side by side. Quatrième lot, salon complet. Cinquième lot, moto 5K. Sixième au 100e lot, 95 bons d'achat d'une valeur totale de 30 millions d'arias. Cosmos est trop génial. Maman, papa, on y va? Cosmos, votre partenaire de confiance. Fultono mandilitra zegny atreto ny taizagna ary nagnamboarana ny simba beto tokotoko reto fa hafa ihany ty tokotoky marque Atulric ty. Atreto zegny izy ty tsy mba miditra garage zegny amin'ny fasimbany fa mandeha magnano entretien ihany no idiran'ity garage. Ary magnaraka izay manana fahatanjahana izy ary mbala eo koa ny ao agnatiny malalaka tsara mitsitsy koa izy Atulric tsisy problème. Roapolo taona na entrepreneur ana manao plomberie, électricien ary menuiserie. Hatramin'izay nampiasako fitaovana top vita tsara saingana kokoa ny asako ary manana projet marobe fa re client-ako tena afa-po tanteraka. Miova top ary afa-po tanteraka. Ianao koa miova top. M-Top, faire la différence.
maza ho fafapo miaraka amin'ny crédit mirindra indray ny pimaso fotsiny dia azonao daholo ny entana izay irinao rehetrarehetra azonao atao tsara ne mampiroborobo entreprise nao miaraka amin'ny crédit mirindra nandosony fianako miaraka amin'ny crédit mirindra miaraka amin'ny crédit mirindra tanteraka nofinofinao jiaby ary afaka alohanao tsikelikely mandritra ny 3 volana nandroso ny fianako niaraka amin'ny crédit mirindra ary anao koa atsarao ny fiainanao mividiana diany zao Cosmos Sireliany araroty ny famorana ny fandoavam-bola crédit mirindra mividiana anio ary aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra sy olana nitsy fananam-bola io salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tia ny bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manankanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refizety ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mahafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitra asa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitra asa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy inona ny moto tena tsara sady matanjaka no maharitra afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika hividy alefa vidiny moto 5 ianao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos Ireriany 5 la route vous appartient. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Taraiky le mail amaka be tia tsisy connexion tia azy Denise mosa tady love mirany. Le bêtise anaovana recherche. Misotro rano ve hoany trondra soko ve mariany zany Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila télécharge fiche fa trop be ty miaro torty. Ndry faly risor sary rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va haingana any amin'ny asa tao akaiky anao. Yes.
anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity olana goavana ho an'ireo faritra 5 mandrafitra ny Grand Sud-Est ny famoaham-bokatra amin'izao fotoana izao. Antony fa ratsy ndalana sy ny fahasamban'ny seranatsambo manakara sy tolaniaro izay aneran'ny solidarité de jeunes Grand Sud-Est ny fitondram-panjakana ankehitriny kabain loha. Hita ao amin'ny Grand Sud-Est izay ivondrona ny faritra Vatovavy, Fitovinaigny, Atsimoantsinanana, Anosy ary Orombe avokoa ireo arena rehetra na ara-toekarena na ara-tontolo iainana sy ny ara-pizahan-tany. Eo ihany koa ny vokatry ny asa tanana sy ny ara-kolontsaina sy ny sisa. Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy nefa ireo vokatra ireo noho ny faharatsy ny lalana mampifandray an'ireo distrika mandrafitra ireto faritra 5 ireto. Eo ihany koa ny mandeha aty an-drenivohitra. Amin'izao fotoana ny fanavaozana izao, magataka ny anatsarana ny fifamoivoizana na antanety na andranomasina ny solidarité de jeunes Grand Sud-Est. Eo ihany koa ny ametrahana ny orinasa afaka anodina ireo vokatra ireo any an-toerana, amahana ny olany tsy fananana azy. Amin'iny faritra tsy matsinana iny ny Grand Sud-Est tsisy an'izay industrie zay. Azo atao tsara zany ny mametraka industrialisation amin'iny hanaovana jus naturel amin'ireo na dia hoahondra na rano ny fanivelany manao mise en carton dia mitondra fampandrosoana ho an'ny faritra zany. Ny arena kibony tany toa ny volamena sy ny vatosoa dia misy amin'iny faritra iny. Arena ho anaty ranomasina na ilay antsoina hoe économie bleue, manana an'izany ny faritra tsy matsinanana, indrindrandrindra fa ny tora-pasika azo avadika ho site touristique izany dia mitondra fampandrosoana ho an'iny faritra iny. Raha ny faritra Grand Sud-Est ray manontolo dia ao ny canal de Pangalana ho an'ny Mananjara, zay mitondra vokatsoa ho an'iny faritra iny raha ohatra ka vita ny drainage ara-dalàna. Ny porony Manakara azo velomina io, eo no afaka manondrana ny entana. Azo atao tsara ny manalehibe ny porony Fort-Dauphin hitovy amin'ny porony Tamatavy. Tsy voatery intsony zany raha hanafatra entana avy any an-dafy ny faritra Grand Sud-Est dia hoe any amin'ny porony Tamatavy na porony Majunga zay miteraka fandaniana betsaka. Satria raha ataontsika hoe hanafatra balana friperie zany atsika zao hivarotra ny amin'ny faritra Grand Sud-Est iny dia tsy maintsy miainga avy any Tamatavy zany. Vonina andray anjara amin'ny fikoanandoha amin'ny pirenena izay atomboka amin'ny herinandro ity ny fikambanana raha ny voalazan'ny mpitarika. Hitondra ny heviny amin'ny fampandrosoana ny firenena fa indrindra amin'ireo faritra voalaza ireo. Ankoatr'izay, miantso ny mpiray tanindrazana tsy hivohy ny resapoko ihany koa ny solidarité des jeunes Grand Sud-Est. Miandry valy mifanadihadiana mikasika ny olona ina tamin'ny famaizana trano teny Ambatobe ny 30 Novambra lasa teo. Ireo fianakaviana ny arambona amin'izao fotoana izao, io ampiandrasana ny voahany marina. Mandeha ihany koa ny fampitahorana sy ny tsindry samihafa ankehitriny. Io olona ina io izay milaza ny mafantatra tompona andraikitra ambony amin'izao fitondrano izao, ka nairana mpitondra hijery akaiky ny raharaha. Indrindra manoloana ny fahamarony ireo mpisandoka sy mitonona ho miara-miasa ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Doarantsika ny fanampanazavana. Zahay zany tompon'ilay trano fa mpanova daholo no mipetraka tao aminazy, zahay tsy mipetraka ao. Fa ny ayanay zany dia hoe fandoroana nininana tao ilay izy. Satria moa zany izy ireo dia milaza mahafantatra olona ambony ao amin'ny fitondrana, ka izay no eritreretinay hoe asa iny manao an'izao zavatra rehetrarehetra ataony aminay izao, ka manoloana an'izany zava-mitranga rehetrarehetra zany dia manao antsoavo izahay mba hijeren'ny fitondram-panjakana ambony an'izao zavatra izao, satria dia tena voamafy tokoa izahay satria efa nandeha tamin'ny mpitandro ny filaminana ka mangataka ny rariny ny momba ny zavatra io zany izay mba tena mba haradrariny ny zavatra mandeha. Miditra amin'ny fampiofanana ireo tanora ho afaka hiasa tena an'izay na X YZ ao amin'ny distrika Navaradrano. Tolo-tanana omena izy ireo ny fitondram-panjakana ny hetsika raha ny fanazavana, ahafahana mamany olana tsy fananana asa eto amintsika ankehitriny honina saina. Tsy eo amin'ny sehatry ny politika sy ny fanaramaso ny fanavaozana sy ny fanovana eto Madagasikara ihany, nanambarany Jeune X YZ ao amin'ny distrika Navaradrano fa maro ihany koa ny asa sahan'izy ireo anatratrarana izay fanovana izay. Fampandrosoana ny fanatanjahantena, fitaizanareo tanora mba olombalona ao anatin'ny firenena. Ny teboka faharoa dia ny fanokafanay fampianarana mamaim-poana, ohatrany hoe toy ny fambolena, ny fiompiana sy ny fampianarana teny vahiny maro isan-karazany mba ahafahan'ny
firenena manjoso satsia ireo tanora ianreo koa raha miaina fampianarana dia manjoso ny firenena. Izahay angataka fionana malalaka amin'ny président Mikael mihitsy ny afahanay mameasa ho an'ireo tanora ireo. Ohatra fotsiny misehatra amin'le resaka jiro sy rano teneninareo teo hoe mamorona forage zay, ohatra omenay malalaka ny tanora rehetra afaka manomana manamboatra jiro, manamboatra rano. Manao antso izahay hoe andaontsika hiara hivondrona hiaraka hitondra ny fanavaozana eto Madagasikara satria raha tsy mivondrona tsika dia mbola hisaratsaraka ihany dia mora ho an'ny mpanao ratsy izay tsy kely lalana ny hitondra fanakorontanana. Faritra maro manerana nosy amin'izao no misy ratsa mangaika ny plateforme Génération XYZ. Raha ny fanazavana isan'ny tanjona ny hamany olona tsy fananana asan'ny tanora. Tsy reny anivon'ny fiarahamonina intsony amin'izao fotoana ny fanaovana azafady. Tsy fanambany tena ary tsy andoavam-bola ny fanaovana azafady, nefa fomba iray ahafahana mamerina ny rindram-piarahamonina anatin'ny fihavanana sy ny fifanajana hoy ny jeneraly Ramakavely Désiré horesahana ato anatin'ny zanam-pandaharana Kopenao amin'ny androany momizay. Ity zanam-pandaharana ity izay anjara biriky ny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Ndao rahantsika ny Antsipriana. Kopenao. Madama, maninona anao tonga dia mandona fotsiny. Makasy izy rangaty fa arabe lalana tomobile. Ka lalana no. Fa maninona tsy manao azafady tsony ny olona amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsotra. Tena tsika manakavy malagasy mihitsy no lasa tsy manisy asiny tsony le ataontsika hoe kolotsaina fototra dia ny fifanajana tompoko. Ahoana madama zao a? Tena azafady ry se. Tsy maninona ve se? Tsy sao dia hoentina tsy amin'ny dokotera. Tsy maninona? Tena azafady ry se. Manaraka rehefa mba mandeha ohatr'izao dia mba tandremo fa tena azafady ry se, tena miala tsiny a. Bisikileta tsy mitovy e. Ie, ohatra efa mijery tsara manaraka. Azafady indrindra. Io. Fa iny zany tabataba zany re olona misy copie mba ilaiko maika be zany. Ndasy kely aloha ramose azafady. Ndasy kely mangina kely. Inona ny zava-nisy tao amin'ny taotra amin'ny tabataba be nareo a? Ramoseo. Misy olona milahatra ao samy anao copie daholo reo ka namaika tahaka ninona re anao tokony manao azafady an'ireo olon'ireo. Fa tsy tonga dia miditra fotsiny borao-panjakana ange ty hidiranao ty. Fa tsy mety zany fomba ataonao zany ramose fa mba ovay kely azafady. Ndany anao miverina dia miresaka amin'ireo olon'ireo. Verena kely anao azafady. Fa hono arereto fa tena misy copie maika ilaiko zany fa mba mangataka aminareo mba ame lalana anazy satria zany mbola sady mbola lavitra no manaovako kosa anao azafady nanisako tefa jereny ny tongotra mitsahanao teo kosa azafady faraza zany mba tokony hoe mba mera amreto olona efa miandry ela be sady samy manao tena ialana tsiny tena azafady fa tena maika be le retsy le teo fa tsy hoe enina faly fa mangata-dalana aminareo zany mba afaka manao an'izay. Saotra betsaka anareo na ame lalana tompoko a. Amintsika malagasy ara na andray fitenenana aza mbola manao azafady fa andray fitenenana satria ny teny amintsika malagasy misy tompony dia ndray aman-dreny. Ohatra koa zao ianao hoe mamontsy fivoriana miaraka amin'olo eo ianao vao tery andeha dia manao azafady hoe azafady fa mangata-dalana aminareo tompoko andefa mbola misy zavatra. Salama daholinareo tompoko. Salama ramose. Elana tsy indrindra fa ohatra manelingelina amin'izao an'izao fa misy copie maika be saika ilaiko zay ao dia mety vita sao ve dia zay mba tonga teo anao tamin'ilay teo zay ny tokony nataonao voalohany fa tsy mivatravatra ohatran'ireny ny tokony nataonao ty amin'ny borao-panjakana azadiny fa zavatra ketry fotsiny azafady inge dia mahavita zavatra be tabe raha zay zao mitenenina voalohany tamin'ireo olon'ireo tsy nena tao ohatran'ny nanitsaka olona ary ianao to raha tsy diso a dia mba tsy maninona azo atao ny copie inona mamaky anao dia ataontsika raha tena maika ka eken'ireo olon'ireo tsy mampaninona koa zay fa ovay le fombanao zany amin'ny manaraka. Tsy mahambany tompoko ny fifanajana ataovy ao tsaitsika zany fa raha karaky ny aizanao manaja ny hafa no hanomezan'ny olona voninahitra anao. Kopenao zay.
maro ireo tombontsoa azo avy amin'ny baobab izay mbola maro ihany koa ny tsy mahafantatra amin'izao fotoana izao, indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Baobab sy ny manodidina azy indray no resahantsika ato anatin'izany nampandaharana hita sy re amin'ity androan'ity. Entsorasoary malala. Maro zava-boary mampiavaka ny Madagasikara, anisan'izany ny baobab. Isika izay manana baobab 8 karazany ary ny enina amin'ireo tsy hita raha tsy eto Madagasikara irery ihany. Ao Morondava, Menabe, Mahajanga, Toliara, Antsiranana, Faritra Atsimo, Androy, Atsimo, Andrefana no ahitana azy eto amintsika. Miavaka amin'ny voankazo rehetra ny baobab ary maro ireo voka-tsoa azo avy aminy. Raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana, maro ireo olona tsy mbola mahalala ny voka-tsoa azo avy amin'ny baobab. Misy aza tsy mahafantatra azy mihitsy rehefa sendra mahita eny an-dalana. Azo atao fanafody ary mahatsabo aretina maro ny baobab raha ny fanazavana. Ao anatin'izany ny fahasemporana sy ny havizanana. Mbola betsaka mihitsy ny olona tsy mahafantatra hoe baobab. Ho an'ny olona le mpandeha makany Toliara zany dia efa tena mahafantatra. Misy koa le olona hoe mbola fahiny ohatra hoe avy any ambanimbanivohitra, mety hoe lavidavitra satria le baobab zany tsy dia fahita an'le tsy dia fahita zany hoe ve misy ohatr'izao baobab, ve misy ohatr'izao hoe asmatika, fery anaty, fery avelany, vanitaolana, manala hitanao ohatra hoe mararirary lohalika, reradreraka, tension, ohatra hoe tsy mahita tory dia sorana, zazakely ohatra hoe zazakely farofirofo. Tsara le baobab tsara. Voankazo rehetra tsara fa izy zany mitondra tombotsoa kokoa amin'ny voankazo rehetra. Ankoatra izay, azo anaovana jus ary menabolo ihany koa ny baobab. Raha ilay menabolo manokana no resahina, tsy sarotra ny fanamboarana azy ary tsy mitaky fotoana maharitra. Manampy amin'ny fitsireny volo sy fanasitranana ny volo ny menaka baobab raha ny fanazavana trany. Manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 3 alina ny menabolo baobab. Mampaniry volo, manodididina eo amin'ny farany ambony izy izao 500,000 dia farany ambany 10,000. Ohatran'ny sérum, ohatran'ny sérum le fanaovana brosiny ireny. Alaina fotsiny, kely fotsiny dia mandaitra, tsy mila be da be. Na minorana na natao amin'ny volo, natao amin'ny tarehy zany izy masorana crème kely fotsiny dia sorana amin'ny hodi-doha dia mampistable tension ohatra hoe tsy mahita tory. Raha ho an'ireo mpivarotra efa mpanafatra, isaky ny gony akan'izy ireo azy ka mahatratra 4 sy 1 hetsy ariary ny vidiny rehefa tonga eto Antananarivo miaraka amin'ny saran-dalana. Manodidina ny 2,000 ka hatramin'ny 4,000 ny varotan'izy ireo ny baobab tsy mbola mivaky. Tony alefa ny olona avy any Toliara, efa manana patron zay. Nangalako anazy ihany zao mandeha Paris, mandeha gony. Zany hoe 4 alina sy 1 hetsy tonga eto Antananarivo. Tonga ao an-trano izy miaraka frère. Raha tsy dia lafo aloha hoe tamin'ny talohan'ny confinement zay efa teto fa mora taloha fa zao izy efa niakatra satria miakatra ny gasoil dia efa lasa lafo izy zao nangalako anazy. 15,000 dia 25,000 dia 20,000 dia 5,000 le amin'ny sase kely. Mahalafo eo amin'ny 7 alina. Mety mahatratra 1 hetsy izy ireo rehefa mandeha ny tsena. 4 alina ka hatramin'ny 9 alina kosa rehefa mangina ny tsena. Lafinay raha tena mandeha zao ny tsena raha maina ohatr'izao ny andro dia ohatra hoe mba mahalafo 7 alina 1 hetsy. Fa rehefa maloka ny andro na arakaraka ny olona raha manam-bola ny olona dia malafa ansena fa raha tsy manam-bola ny olona dia eo amin'ny 9 alina 4 alina 10 alina farany ambany raha 4 alina 3 alina. Ankoatra ny fanasitranana ireo aretina maro isan-karazany, mampatanjaka ihany koa ny jus baobab hoy ireo mpanjifa. Satria zany za fa mpisotro an'io dia le izy sady calcium no misy magnesium dia tsara le izy, hitako mihitsy hoe mety amin'ny fahasalamana. Ny anazy zao fisotro koa 5,000 foana, 5,000 ny eran'ny vera iny dia efa ampy aloha izay. Dia izy zany calcium aloha no tena hitako hoe izay zao no tena hitako hoe ao anatin'le izy angamba. Ohatra hoe mampatanjaka zany hoe hitana hoe tombotombo kely le hery. Tsara izy raha par rapport amin'le jus hafa. Ny mandomando sy ireo rivotra no tena saripady amin'ny baobab ka mila tandremana ireo mba tsy hanimba azy. Afaka tehirizina tsara mandritra ny andro maromaro ary tsy atahorana ho simba toy ireo voankazo hafa raha ny fanazavana trany. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny pejy Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray no andao arahantsika vetivety.
ireto ndray ny vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovaony Cool TV androany dalo mpanakandalana misa telo sarony zandary androany tao amin'ny commune Ambanivohitra Bekopaka distriktny Antsalova basimborona roa sy bala maromaro maroboninahitry ny zandary iray odigasy maromaro ary fanalahidina fiara no hita teny amin'izy ireo mbola misy moa ny naman'izy ireo karohona raha ny loharanom-baovao fa zazakely vao erintaona sy tapany monja no maty kendany letsi teny amboy manarina ny maraina teo efa nentina aingana teny amin'ny toeram-pitsaboana ity zaza ity saingy tsy tana ny ainy noho ny fahaseporana nahazo azy anisan'ny vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV ihany koa ny zavanisy tany tsirony mandidy namoy ny ainy teo ampitengenana bisikileta ny rem-pianakaviana iray afako maly ny kasa amonjy fodina io lehilahy io rehefa avy namonjy tsena tao ankadinondry araka ny ango-baovao voaraina gendarmerie misahana ny famotorana any antoerana ho fisoroana ny fiparitahana zava-mahadomelona izay mitarika ny tsy fandriam-pahalemana dia nodorana androany ireo rongony roa taonina ireto zava-mahadomelona avy amin'ny faritra Diana sarony zandary tao Antsuihy faritra Sofia tsy nisy nijery fa nataony mpitondra teo aloha ankilabao ny fianakaviany maty misa 7 tao Ambositra noho ny fahampozinana ara-tsakafo tamin'ny volana Jona 2024 lasa teo misy ny maty zanaka vady pretampo tao anatin'ny andro vitsy 5 na ny sakafo namono azy ireo aza tsy nisy fantatry ireo avany maty fa nantsona fotsiny hoe botulisme hoy ny fitarainan'ireo fianakaviany ibatoerana ny volonandro fahavaratra amin'ity herinandro ity hony teo anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro isany azo vahana ny oram-baratra ho an'ny avotany amin'ny faritra avaratra ary atsinana nosy hatramin'ny alakamisy ho avy zao ny antsipirian'izay itoehatrany ny oram-baratra ho an'ny afovoan-tany ny faritra avaratra ary antsinana nosy hatramin'ny alakamisy indrindra ny tolakandro azo vahana amin'ny akapobeny ny volonandro fahavaratra hatramin'ny fisasahany herinandro andrafitra ny toetry ny andro kosa ny varatraza malefaka aorian'izay tombanana ikisaka any amin'ny ilany afovoana andrefany nosy izany oram-baratra izany amin'ny farany herinandro vinavinaina omena arak'izany ny andro ito afovoan-tany sy ilany antsinanany Madagasikara manomboka ny zoma ho avy zao tombanana isy fidinana ihany koa ny maripana any amin'ny ilany antsinanany nosy amin'ny farany herinandro Fangaman'ny Tiraraya fatao anatin'ny andro maromaro natao anatin'izay volana dia mitohy foana izy io afaka manenty afata maro teto Madagasikara indrindra moa atsika ho an'ny afovoan-tany na fatavarana ary no tsiraka volantsirana fajinotsirana amin'ny Madagasikara eny ny mety etoy amin'ity herinandro ity kosa ho an'ny rapetra moa dia mbola hitoetra ny oram-baratra manerika amin'ny Madagasikara indrindra ny fatavarana ny afovoan-tany ary ny ilany atsimo-tsinana ny nosy ny alarobia kosa indray no tombanana somary maimaina ny andro zany mazanazana azy mety ahitana orana tandrifidraona na raha kotrika ihany any afatarota mangosy madidina tsara tanàna atorak'izay koa ny motiraka fatra fitovinany atsimo-tsinana mipaka hatrany amin'ny motiraka fatra abosy mety isy tandrifindraona fiarana ihany indray ho an'ny fatra sasana dia ny afovoan-tany alakamisy moa dia iverina ao anatin'ny oram-pahavaratra ny toerana maro eto Madagasikara indrindra ho an'ny afovoan-tany sy vatavaratra ndrefana ary ilany atsimo-tsinana Madagasikara nilaza ihany koa ny teo anivony foibe ny famantarana ny toetry ny andro fa ho fisorohana ny loza izay mety iseho manoloana ny oram-baratra dia entanina ireo mponina amin'ireo toerana voakasika mba hanao zava-dehibe ny fitandremana toy ny fanapahana ny fitaovana mifandray mivantana amin'ny herinaratra fadinany misaika rehefa mikotroka ny andro hajanona ny fikindihana ny finday raha tsy misy amehina ary fadina ihany koa ny mialoka na mijanona ambany ny hazo na toerana tsy azo antoka ny tsara fantatra koatran'izay makasika ny toetry ny androntsika tsara aloha ny mitandrina foana indrindra ohatsika mipetraka amin'ny tanàna lehibe rehefa mirotsaka ny orana satria mety hiterandrozy zany indrindrindrindra ho amin'ireo toerana tsy azo antoka azatakena an'izay ihany koa ao alohan'ny oram-baratra matetika dia hianolavana na arahana tafiditra hatrany ka tsara foana zany no mitandrina isika rehetra amin'izay oram-baratra mety arahana tafiditra izay araka ny fanampanazavana hatrany tsy hisy ny rivodoza mety andalo na akasika ny Madagasikara raha amin'ity herinandro ity dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety tsy naombo ny fanongana mpanjakana no kasain'ireo miaramila atao Benin atao Mali araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena any an-toerana efa voafeny toedra raha any an-toerana amin'izao fotoana izao vokatrizay miaramila 10 no voasambotra ka isan'izany niketrika an'izay fanongana mpanjakan'izay dia izay ihany koa no entina mamanakatona ny fampalalam-baovao any Androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-pitsondry ary tombokilasy tombovavelona matoboka
France Art, dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Ny Vava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Ny Vava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.